miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao aza atao bizina ny ampahafolo-karena. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mialatsiny amin'ilay teny hoe bizina fa izay mihitsy ny mahalaza azy ary azontsika tsara ny dikan'izany teny izany fa ataon'ny olona sasany fitadiavam-bola ary entina mihetsifetsena ny kristianina mihitsy ity resaka ampahafolo-karena ity amin'izao fotoana izao. Izaho manokana dia resy lahatra fa azo atao tsara ny ampahafolo-karena saingy tsy resy lahatra kosa amin'ilay fisainana mametsifetsy ny olona amina karazana teolojia diso ao ambadika ity resaka hoe ampahafolo-karena ity. Ary tena mampalahelo satria profitena na hoe ararotondreo ilay olona reo zany ny tsy fahaizana soratra masina eo amin'ilay kristianina dia voizina sy tsindriana mafy amin'izay ilay resaka ampahafolo-karena satria vola be mihitsy ny azo rehefa voizina io resaka io. Ary dia mampalahelo ilay izy. Be dia be mihitsy ny olona lasa tafotohana ao ambadika ilay izy satria ohatra zao hoe nisy olona zao tafaresaka tamiko dia tena niresaka mihitsy izy hoe tena tafotohana izy satria nisy mpanompon'Andriamanitra ny tantarany problemany. Dia zao no nambaran'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe ny mahatonga an'izany olona be dia be eo amin'ny fiainanao zany dia manaovy ianao ampahafolo-karena fa ny tsy fanaovana ampahafolo-karena no mahatonga an'izany. Dia nanontany izy hoe ahoana ary zany ny ataoko, aiza ary zany ny alefako ilay ampahafolo-karena? Dia hoe alefa aso aty aminay. Dia nalefa tany aminy ilay ampahafolo-karena ka ilay olona moa te-pitan-dranomasina. Dia isako ny tonga izy ny farany volana dia manoratra amiko foana izy raha vavy azadino indray ny ampahafolo-karena antsika amin'ity azadino fa izany no hitahin'Andriamanitra ny fiainantsika. Dia farany ao izy tena leo hoe ohatrany hoe izany indray nanana ny vola dia takiny n'ilay izy foana isaky ny farany volana. Dia ohatran'izany zao ilay fomba fisainana anatin'ilay izy izay mbola horesahako rehefa avy eo. Dia misy koa anankiray misy mpanompon'Andriamanitra dia narary izy tany anindra tany dia fa lany mihitsy ny volany tsaboana tena fa tsy nahita fanasitranana. Dia farany nieritreritra zany aleo hiakatra any Antananarivo dia namidy ny moto mba hahazahoana vola satria tena tsisy vola mihitsy hitondrana an'ilay maratra zany hiakatra. Dia alohan'ny andehanana dia nakany amin'ny pastera dia nitantara tamin'ny pastera hoe efa nentina mbavaka teto ihany izy efa nitsabo zay fa tsy sitrana mihitsy izy lany ny vola dia nivarotra moto zay dia efa azo ilay vidin'ilay moto dia mikasy zay dia ho any Antananarivo hitsabo anazy ka mba mangataka vavaka sy tsodrano avy aminao. Dia ozy ilay pastera hoe tokony mba mandefa voady ngezangeza amin'io vola vidina moto io nareo izy mba hitahin'Andriamanitra ny dianareo sy anasitranan'Andriamanitra an'ity marary ity. Dia tafotohana ilay olona na ianao zay dia misalasala tsy te hivavaka intsony izy satria tsapany be hoe tena ararotiny izy ao anatin'ilay izy misy fitiavam-bola be zany ao anatin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ary izay zavatra izay ravana ny tena tiana ahitsy amin'ity an'io ity satria dia misy tokoa ny olona sasany izay rehefa mitory-teny dia tsy maintsy manisy kely ohatra momba ny ampahafolo-karena io foana. Ny sasany aza moa anatin'ny tory-tena anankiray dia indroy ny telo miresaka ny ampahafolo-karena io foana satria tsindriny mafy mihitsy ilay ampahafolo-karena ny dikany. Ary ny sasany indray koa dia rehefa hanao rakitra dia tena asa mety efa 10 minitra mihitsy aloha fanentanany eo alohan'ny anaovana rakitra. Ohatrohatran'izany ilay endrik'ilay izy satria ny olona mivoy an'io ampahafolo-karena io dia manana teolojia izy manao hoe verany amin'ny elo ianao raha vao tsy manao ampahafolo-karena. Ary izay tena voizina mihitsy voamaly nisy nanontany an'izany hoe mahaverany amin'ny elo ve izy ny tsy fanaovana ampahafolo-karena satria izay ny fampianarana voarainay. Matahotra ilay olona zany vokatra ilay fampianarana satria hoe verany amin'ny elo nareo raha vao tsy manao ampahafolo-karena. Dia misy koa miteny hoe voaozony ianareo satria misy ilay tenin'Andriamanitra manko any amin'ny Malaki 3 andininy fahavalo ka hatramin'ny rehetrarehetra eo zany eo ambany eo milaza mihitsy hoe ohatrany hoe voaozona zany ny Israely fa tsy nanao ampahafolo-karena. Dia izay teny izay ny tonga dia entin'ilay mpitondra fivavahana dia lazainy hoe raha vao tsy manao ampahafolo-karena nareo dia voaozona satria zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Mila fahaizana ravana mamaky an'io testameta taloha io fa tena be dia be mihitsy ny didy sy fitsipika sy lalàna ao amin'ny testameta taloha izay voasoratra ohatran'izany fa tsy miatra tsony rehefa aty amin'ny testameta vaovao. Fa tsy hoe izay tiana raisina ny raisina, maninona koa ny tsy raisina ny voalombokatra. Ny voalombokatra koa ny teo amin'ny Israely dia lalàna sy didy tsy maintsy atao fa maninona ny ampahafolo-karena fotsiny ny raisina. Aza terena tsony ny olona hiverina any amin'ny testameta taloha amin'ireo lalàna be dia be izay tsy vitan'ny Israely ireo. Fa izany nahatongavan'i Jesosy Kristy ny hanafaka antsika amin'izany. Ka tsy hoe voatery tsy hoe rehefa nisoratana teo ilay izy dia nidika an'izay dia hoe miatra koa izy amin'izao fotoana. Be dia be mihitsy ny zavatra voasoratra ao amin'ny Baiboly. Ohatra zao hoe ny vehivavy rehefa mandeha fatim-bolana dia tsy mahazo miditra ny fiangonana mihitsy. Fa ngazany miatra tsony amin'izao testameta vaovao zao na dia fitsipika sy didiny menan'ny Israely aza.
tsy miatra tsony zany satria Kristy ny fahatanterahany zavatra rehetrarehetra. Raha misy olona miteny aminao manao hoe raha tia hahazo fitahina ianao dia mandro tsavolo ao amin'ny fiangonana, any amin'ny testamenta taloha zany toriteny zany. Ny testamenta taloha dia miresaka hoe ny asa no azahoana famonjena sy fitahina, fa ny testamenta vaovao dia ny finoanan'i Jesosy Kristy, ny fanananao an Jesosy Kristy no azahoanao famonjena sy fitahina. Zany hoe ny testamenta taloha zany dia io Malakitoko 4 ny resahany manao hoe manaova mpahafolo-karena dia hosokafan'Andriamanitra ny lanitra dia ho arotsana ny fitahina ho anareo. Zany hoe ny asa ataonao zany no androtsahan'Andriamanitra ny fitahina ao amin'ny fiainanao. Fa ny testamenta vaovao dia izao, rehefa mino ianao dia nomenanao le fitahina, dia tsy iza fa i Jesosy Kristy mihitsy io fitahina io izay nomen'Andriamanitra ny latsaka avy any an-danitra. Ny sokafan'Andriamanitra ny lanitra dia narotsany le fitahina dia Jesosy Kristy zany manana an'izany ianao. Dia ny testamenta taloha zany dia ny hoe manaova mpahafolo-karena mba hahazo, fa ny testamenta vaovao dia hoe efa nahazo an'le fitahina dia afaka manao mpahafolo-karena amin'izay. Ary izay toe-po izay mihitsy ny toe-po ny nananany i Abrahama. Jerevy tsara fa any amin'ny Genesis 4:4 dia efa miresaka ny mpahafolo-karena io ny Baiboly. Aza hoe io Malakitoko 4 io fotsiny no raisitsika rehefa miresaka ny tia mpahafolo-karena ity tsika, fa manjary lasa mivilana le fanazavana, mivilana le fampianarana, fa raiso tsara daholo ny Baiboly ary jerevy tsara daholo ny contexte momba ny tia mpahafolo-karena ity. I Abrahama dia nanao mpahafolo-karena satria narovan'Andriamanitra izy, nombin'Andriamanitra tamin'ny ady izay nataony izy dia nanao mpahafolo-karena nomeny ny Melkizedeka. Ary dia tadidio tsara fa izay dia midika fa tsy mbola nisy akory ny lalàna nanery azy hanao mpahafolo-karena dia efa resy lahatra izy hoe hanao mpahafolo-karena. Ary ny dikany koa dia ny hoe tsy misy faneriterena zany le izy, tsy misy hoe tsy maintsy manao zany na hoe lalàna zany izy, fa inin'ny fony nanaovany an'la mpahafolo-karena, zany hoe vokatry ny fony nanaovany an'le izy. Ary tadidio koa fa le mpahafolo-karena nataony Abrahama zany tsy hoe nanao mpahafolo-karena izy mba hahazo fitahina, fa tena hoe no tahin'Andriamanitra sy narovan'Andriamanitra dia hanao mpahafolo-karena. Ary zay fomba fisainany Abrahama zay, izay mihitsy le fomba fisainana izay aty amin'ny testamenta vaovao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia jerevy tsara momba ny mpahafolo-karena io. Rehefa hazavaina amintsika moa le mpahafolo-karena zany dia ohatran'izao le izy hoe ny jiosy dia tadidio tsara fa sady firenena no fivavahana, ary nanana ny atao hoe lalàna sy fitsipika, izay io mihitsy zany ohatrany hoe constitution, io lalàna sy fitsipika io zany natao hoe constitution andro zareo. Dia izao nanana le atao hoe foko 12 ny jiosy ny Israely zany, dia misy le foko anankiray izay antsoina hoe levita. Dia io levita io misy ny hoe taranak'Levy, ao ny misy ny mpisorona sy ny levita zany, reo zany miandraikitra ny asa fisoronana rehetra. Reo olona reo dia tsy nomena zaratany, tsy nomena lova, tsy nomena hoe tany, tsy miasa tany reo, fa ny asan'ireo zany dia tena hoe mikarakara ny tempoly, mikarakara ny asan'Andriamanitra amin'ny fisoronana fotsiny, zany ny tena asan'ireo. Satria asa be moa zany hoe vahoaka ray manontolo zany dia ny fisoronana ho an'ireo vahoaka reo zany, zay zany ny andrikitan'ireo reo. Dia nisy zany ny fitsipika sy ny lalàna natao zany ho an'ny Israely rehetrarehetra mihitsy hoe izao no ataonareo mba hamelomana an'ireo olona izay antsoina hoe levita ireo. Dia nanaovana trano firaketana mihitsy tao amin'ny tempoly hoe ametrahana le sakafo izay mpahafolo-karena zany. Le mpahafolo-karena zany amin'izay fotoana izay karazana fanatitra, karazana impôt zay azo lazantsika azy, satria lalàna le izy. La ohatrany hoe izay zany no adidy tsy maintsy ataon'ny Israely mba ahafahana mametraka misubvenir amin'ny besoin an'ireo olona izay antsoina hoe levita sy mpisoronareo tamin'izany fotoana zany. Dia zay aloha ny contexte ny fironan'le antsoina hoe mpahafolo-karena aloha raha tiantsika ho fantatra. Zay aloha le izy. Ary avy eo mandeha ny testamenta taloha dia any amin'ny Levitikos 7:20 dia manazava izy mahakasika an'io mpahafolo-karena io hoe ahoana ny fanaovana an'izy. Dia ohatr'izay koa any amin'ny Deutéronome 4:4 dia ambarany hoe ahoana ny hanomezana an'izy io. Dia mifanazavan'ny Baiboly dia ny hoe isa-taona ny manao an'izy io sy isaky ny 3 taona. Ary rehefa manao an'io mpahafolo-karena ny jiosy dia tsy maintsy ao Jerosalema, tsy maintsy makany Jerosalema rehefa mandoa an'io mpahafolo-karena io. Ary ny fanaovana le mpahafolo-karena dia hoe amenan'izy dia miankina amin'le olona le izy, hoe iza no omeny azy, fa afaka omen'ny vahiny, afaka omen'ny kamboty, afaka omen'ny mpitondra tena, afaka omen'ny mahantra. Izay zany ny ambaran'Andriamanitra. Ary afaka hividianana izay zavatra tiany le mpahafolo-karena, fa tsy maintsy hoe eo anatrehan'Andriamanitra no anaovany an'izay zavatra izay. Zany zavatra zao dia tsisy miresaka mihitsy, fa nyresahana aminao dia hoe alefaso aty am-piangonana foana le mpahafolo-karena. Tsisy miresaka mihitsy zany satria tsy tiany zareo resahany zany, fa manjary hoe trano hoe voakitikitika indray le vola izay tokony ho alefanao any aminy. Ary izay mahatokana amin'ny teny hoe tsy tena hazavaina le mpahafolo-karena fa ahodina le izy. Izany resaka levita sy mpisoro zany efa tsy misy tsony zany amin'izao andron'ny testamenta vaovao zao, satria itsika rehetra dia efa mpisoron'Andriamanitra daholo, fanjaka mpisorona itsika amin'izao andro ankehitriny izao. Ary olona ray sy roa sisa
no tena hoe matianina ao anatin'ny fiangonana miandraikitra ny asam-piangonana. Dia nidikan'izay zany tsika koa tsy jiosy, tsy manaraka izay impoan'ny jiosy tsika na hoe izao ny lalàna feny jiosy dia hoe tsy maintsy ho lalàna feantsika koa izy. Fa rehefa tonga ty amin'ny testamenta vaovao dia Jesosy Kristy amin'izay ny fahataterahany zavatra rehetrarehetra. Ny fitahiana, ny fahasoavana dia tsy amin'ny alalan'ny asa intsony fa amin'ny alalan'ny finoana ny Jesosy Kristy amin'izay. Ka tsy fatorany lalàna intsony isika, tsy fantorany zany zavatra samihafa zany. Ny jiosy dia voafatotro zany ary zay natao anazy hoe voaozina izy raha vao tsy manao an'ilay izy, manoty izy raha vao tsy manao, satria nofatorany zany lalàna zany izy, fa tsy ny ampafolo-karena ihany no namatotra azy, fa ny azy dia hoe voaozina ianao raha makakitay amin'ny andro sabata, voaozina ianao raha ohatra ka mandeha mihoatra ny 2 kilometatra amin'ny andro sabata, voaozina ianao raha manasitrana amin'ny, voaozina ianao raha tsy mandoa ampafolo-karena, voaozina ianao raha tsy manao voalombokatra, voaozina ianao raha zao zany rehetrarehetra. Zany hoe nitoetra tao ambanin'ny ozina ny zanak'izay vokatra ho lalàna be dia be izay tsy vitandreo le lalàna amin'ny farany. Dia izay mihitsy ny nahatongavan'i Jesosy avy hamonjy antsika, hanafaka antsika amin'izay zioka ny lalàna samihafa izay. Ary ny tena olana amin'ny fanaovana ampafolo-karena io dia tadidio tsara fa lasa misy fanamelohan-teny ianao miverina amin'ny tantaran'ny Israely ihany. Zaho manokana dia efa nanao an'izy io taloha, satria tsy mbola takatro ny tena hevitra izy fa entanina fotsiny ianao hanao an'izy dia nanao ianao. Fa rehefa nanomboka nanao an'izy amin'izay dia manomboka misy culpabilité. Hitan'izay manao an'io dia mahafantatra an'izany daholo hoe lasa misy fanamelohan-teny ianao hoe isaky ny tsy mahavita kely an'izy ianao dia lasa misy tahotra ao anatinao hoe tezitra amiko Andriamanitra. Tsy milamina zany zao ny resaka ara-bolako satria tsy nanao an'izy. Nandrindray koa ianao tsy fantatra hoe nisy vola kely azoko ty dia lasa ohatra ny manamelo tena foana zany hoe tsy voalako le 10% na hoe ahoana ary zany notrao dia sahiran-tsaina amin'izay ianao, lasa misy contrainte, lasa misy tahotra amin'izay ianao dia lasa manao an'ilay izy amin'ny faneriterena. Nefa izay ny ambaran'ny Paoly hoe aoka ny olona rehetra ozy samy anao araka izay ininy fony avy, tsy amin'ny alahelo na amina faneriterena fa izay manome amin'ny fifaliana no sitrak'Andriamanitra. Zany hoe tsika zany le fanahan'ny fahafoizana zany no tokony hoe ampahelezana sy hanetanana ny olona amin'izao fotoana izao. Le fahafoizana indray dia izao hoe tsy voatery hoe manao an'ilay ampafolo-karena ianao zany amin'izay fotoana izay, fa manana fahafoizana satria nahazo ianao, nomen'Andriamanitra ianao dia afaka ny hanomena satria mahatsiaro le fitahiana nomen'Andriamanitra dia andeha hanome. Afaka manome 10% anao, afaka manome 20% anao, afaka manome 50% anao arak'izay omenao, fa amin'ny fifaliana, tsy amin'ny faneriterena, tsy amin'ny alalan'ny lalàna intsony. Raha mbola misy mpitoro filazantsara ka manery ianao ka milaza aminao hoe lalàna sy didy mihitsy ny ampafolo-karena, ataony bizina ianao fa tandremo. Ary angamba ny tsy takany akory ny atao hoe testamenta taloha sy ny fifandraisany eo amin'ny testamenta vaovao fa mandiny tena riavana, fa alain'ny olona fotsiny ny volany ampaosinao, alain'ny olona fotsiny ny volany ampaosinao, fa tsy izany mihitsy ny azahoanao fitahiana, fa vao mainka ianao hitoetra anatina fanamelohan-tena foana. Dia izany ve dia atao hoe vaovao mahafaly anambarana aminao hoe raha vao tsy manao ampafolo ianao dia voaozina. Zany ve vaovao mahafaly toriana amin'izao fotoana izao? Tsy vaovao mahafaly mihitsy zany, fa zavatra mampatahotra zany. Ary misy olona sahiran-tsaina mihitsy satria anana no amidiny. Le anana amin'io tsy fantatra mihitsy hoe ohatrinona ny tombom-barotra amireto, inona amireto no iza zany le ampafolo-karena amireto. Tsy fantana satria na ny tombom-barotra sy ny maso-karena amin'io raha mifangaro be, fa ny anana ny vidiana omaly amidiny rafaka pitsy voalafo avao indray izy tonga dia mivola azonao hividanany sakafo dia mifamezivezy. Tsy fantantsony ohatrinona ny tombom-barotra. Nefa izy ampitahorinao raha vao tsy manao le ampafolony. Indraindray na vao misy banka kely fotsiny ara dia efa tezerina aloha. Ary izy lasa bizina mihitsy satria akoatran'ilay ampafolo-karena hoe tsy maintsy atokana zany ilay ampafolo-karena omena, dia eo koa aloha ny rakitra le niteneniko telo hoe asiana fanetanana be mihitsy vao alefa aloha ny rakitra. Misy olona misy fiangonana dia alohan'ny anaovana rakitra dia fanetanana 10 minitra aloha momba an'io rakitra io. Avy eo akoatran'iny koa nefany mbola le olona koa mbola mandoa frezy mianakavy mandeha miakany am-piangonana, mbola misy ny adidy. Ny an'ny sasany moa anatin'ny toriteny mbola misy rakitra kely atao foana isaky misy teny mafinarinaritra tonoon'le mpitarika ery aloha ery. Dia ohatrinona zany ny volalan'le olona fa tsy ampafolony fotsiny takitsika aminy, ary mampahantra le firenena mihitsika, mampahantra le kristianina mihitsika, ataontsika bizina le ampafolo-karena. Tsy mety zany riavana, tena tsy mety zany. Ary mila fotsika mahita hoe zao ny ambaran'ny soratra masina fa aza manaiky avilivilin'ny olona amin'izany ianao. Fa maninona ny voalombokatra ny tsy tereny, ny voalombokatra koa ny lalàna ho an'ny Israely, fa maninona ny ampafolo-karena fotsiny resahana. Ary rehefa tena ho averina amin'ny testamenta taloha izy ka te hiverina amin'izany isika, dia izao any Israely no tsy maintsy mitondra ny ampafolo-karena eo anatrehan'Andriamanitra. Ary io ampafolo-karena io raha jerevy tsara any amin'ny Deutéronomie hoe azonao hividanana io hatramin'ny toaka, hatramin'ny divay. Zany ny ambarana io, fa za tsy mamorona, vakio ny baibolinao, Deutéronomie 4:12, fa zany ny ambarana io. Ka izany ve ndeha ho ataontsika amin'izao andro ankehitriny izao?
ny concept amin'izao testamenta vaovao zao zany dia ny hoe mbola afaka manao ampahafolo-karena isika fa tsy amin'ny faneriterena intsony fa olona nahatsiaro hoe notahiana tsy le concept hoe manao mba azo fitahiana dia ohatrany hoe domoko tapany Andriamanitra mba handoherana tsy izany mihitsy fa hoe efa nahatsiaro fitahian'Andriamanitra dia manana ny fanahin'Andriamanitra hoe fanahin'Andriamanitra zay no mitonanao hoe inona no ataonao an'Andriamanitra, inona no avaliko an'i Jehovah no nisoratra izay nataony tamiko dia ianao malala. Mety mihoatra ny ampahafolo-karena ary ny ataonao mety ozy ianao hoe andeha iza amin'izay zany zao no olona sahirana, iza ny malahelo iza ny kamboty inona ny andraikiko atao anaty tokony ampiko inona ny tokony ataoko amin'izao iza ny mpampon'Andriamanitra tokony toanana dia izay no ataonao. Ianao no mahalala zay ataonao amin'izy ary tsy hoe isaky ny farany volana dia tsy maintsy fa raha nampahafolo-karena amin'ny baiboly isa-taona isaky ny 3 taona fa tsy biblika mihitsy zany isam-bolana izany aza forsena amin'ny zavatra ohatran'izany ny olona fa manjary lasa ataontsika bizina ity resaka ampahafolo-karena ity. Vakio tsara ny soratra masina, jerevy tsara ny fifandraisan'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao fa raha tsy izany dia averika any hoe alain'ny olona fotsiny vola any am-paositsika. Ho an'Andriamanitra ray ihany ny voninahitra dia mahereza ary havana. Amen.